filazana lehibe avy aty aminay fiangonana Refy Androndrakely zao hoentiko aminareo zao ka anasanay anareo mba ho tonga. Anao fotoan-dehibe zahay amin'ny alahady 9 ny volana janoary taona 2024 zany hoe amin'iny taona vaovao iny amin'ny alahady 6 janvier 2019 ny toerana ao amin'ny Palais des Sports etsy Mahamasina. Amin'io alahady io dia itsodrano ny olona rehetra izay indrindra fa ianareo zay mpanaraka ny fandarana teo afaka avaianao amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny YouTube sy Facebook na amin'ny alalan'ny radio na ianareo zay efa nandray fahasoavana tamin'ny alalan'ny famonjena ny fiteom-pivavahana zay nataonay tao fiangonana Refy Androndrakely na tany amin'ireny sampana Refy nisy ireny. Wa asaina daholo ny olona mba ho tonga amin'ny fotoana io satria araka nambarako teo hoe itsodrano ny olona izahay ary itsodrano zay ataonay io de tena inonay fa iatoka ny fiainan'ny olona tsiraray avy fiainan'ny fiainam-pianakavy amin'iny taona 20 sy 2020 satria fa hitako ao anatin'ny baiboly ny famarinana zany ary zay ny mahatonga asa miteny asa itondratsodrano ho an'ny olona ka de zay zany ny filazana lehibe zay anasanay anareo mba ho avy tokoa kanefa mialohan'zany ho ia de iveriko fa tena zava-dehibe raha tonga anareo mamonjy ny fiteom-pivavahana zay ataonay fiangonana Refy Androndrakely am'izao 2 volana latsaka kely mialoha ny amarana ny taona izao. Ino moa ny antony mahatonga anay manasa anareo? Ny antony mba hahafahanay manapaka sy manafona ny herina ozina na ny herina fahafatesana zay nanjaka teo amin'ny fiainan'ny olona, mba hahafahanay manapaka sy manafona ny mpitondra fahafatesana zay nitoetra teo amin'ny olona zay fototsy ny olana de ny olana amin'ny karazany zay nisy teo amin'ny fiainanao. Tsaratsara kokoa mantsy raha hoe tapaka le ozina foana ny fisiny resy tosika ny devoly ary miala ny zavatra ratsy efa nentina zay ianao vao mandray ny itsodrano. Tsaratsara kokoa zay, tena tsaratsara kokoa zay. Kanefa moa raha ohatra ka lavitra be misy anareo de atahoana moa fa dia miazay ianareo tonga ihany na de atao ndre mandeha ihany azy am'ty taona ity mba hamonjy ny vavaka fanafahana sy ataonay ho fiangonana Refy Androndrakely. De aveo amboariny programa, amboariny fotoananareo na de lavitra be azy hoe tsy maintsy tonga zahay amin'io alahady 9 volana janoary taona 2024 ao am Palais des Sports Mahamasina. Zay zany tompoko ny filazana nientiko anareo misy matoky ao fa isarika lehibe ho ataon'Andriamanitra amin'izao farantaona diavintsika zao. Ametraka souvenir tsara ho anao ny tompo am'izao farantaona zao sy amin'ny taona vaovao aoriana tsodrano zay itsofany arano anareo. Zay zany tompoka dia inona zany ataoko? Veloma tompoko, veloma amanaraka indray.